manana zavatra fohy ba zaraina aminao a matotsika tsiraray avy leo mivavaka mino fa tsika tsiraray avy leo samy manana fiangonana sasany amintsika protestant resary sasany amintsika katolika sasany amintsika ireo fiangonana zandrany samy manantsika tsy olana amin'i jesosy zany andriamanitra tsy manana anara-piangonana manokana fa zao ny zavatra fahamarinana famaninaka antsika mivavaka matotsika ireo mivavaka ny antony dia satria isika dia mino fa jesosy mahay manome zavatra ho antsika zany ve ny antony ivavahantsika na inona anara-piangonantsika dia satria isika mino fa jesosy mahay manome zavatra antsika fa fantatra aby ve fa ny tena zavatra voalohany tiany jesosy omena antsika tsy fitahina tsy fanambinana fa lanitra ny ao am-pon'andriamanitra dia izao ho any an-danitra ianao ary matoa ianao mivavaka matoa ianao mamonjy fiangonana mety isaka asabotsy mety alahady mety tsy fantatro ina ny andro andehananao any am-piangonana ny antony andehananao any am-piangonana dia satria mba te ho any an-danitra ianao ary zay tokony fototra voalohany ivavahantsika mba handehanantsika any an-danitra tsy ho anao fitahina fanambinana fa mba hoe jesosy eo mba te ho any an-danitra dia zay ny antony andehanao ka any am-piangonana ndraindray tsy haiko anao na mitovy aminahako fa za rehefa andeha ho any am-piangonana dia mahita olona dia zao no lazay ny olona ao anahako mivavao anahy ahoana ozy izy ahoana pastera ahoana hoe mba mivavao anay mpanoty e dia ozy hoe eno ahy e efa vita ho ahy e dia gaga be izy efa vita ahoana koa ny antony itenenako efa vita ka lasaka nabavy dia izao eno tsara zao no ambarany baiboly amin'ny Romana 5:9 fa toy izao no nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy averiko fandroany fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy ny fahamarinana zany dia izao matetika tsika tsiraray avy reo rehefa hoe andeha hivavaka dia izao andao hivavaka dia okaloha mba masimasina kely okaloha mba magimagina kely okaloha fa zany mbola maditra okaloha fa zany mbola misotro toky okaloha fa zany mbola miaraka amin'ny anina ko aza meno fa sao dia anao le izy okaloha fa zany mbola manana zao olana zao e za mbola misy toetra ratsy ao anatiko ao dia efa tomy mavavaka ianao dia ozy ianao okaloha foana fa miaraka amin'ny jesosy ka lasaka nabavy dia izao enoy tsara fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy zany hoe Kristy maty ho an'ny olona mpanota Kristy tsy maty ho an'ny olona efa masina Kristy tsy maty ho an'ny olona efa milaza ny tenany hoe za manana marina zay marina loatra tsy maty ho an'izany Kristy fa Kristy dia maty ho an'ny olona mpanota ka raha mpanota ianao fantaro fa ianao ny antony nahafatesany tsy maty ho ana anarana-piangonana Kristy tsy maty ho ana paster efa masina loatra Kristy fa Kristy maty ho azy ho anao zay mahatsiaro ny tena mifampanota androany te ilaza aminao ny afatra ompoko androany tiako zaraina aminao dia izao na tonga an' Jesosy ho faty dia fantany fampanota ianao fantany loatra ny toetranao fantany loatra ny zavatra ataonao isan'andro dia hoy izy tany an-danitra hoe e raha raha mbola ohatr'izao ny ataondra soa dia tsy ho aty an-danitra mihitsy izy mandrakizay raha mbola izao ny toetran-drakoto dia tsy ho aty an-danitra mihitsy izy mandrakizay raha ohatr'izao ny toetrany naivo dia tsy ho aty an-danitra mihitsy izy mandrakizay dia hoy izy mafeny ray raha hidina hoe ny ambonin'ny tany ahako dia anaiko ho faty ahako hamonjy io mpanota io mifira zany tsara ka lasaka nabavy Jesosy mitady olona mpanota tahaka anao mba ho vonjena tsy miandry ianao ho masina Jesosy fa hamonjy ianao fa fantany fa mpanota ianao dia hoy izy zany hamonjy azy na dia mpanota ary izy ho faty aho mba afaka azy amin'ny fahotana tsy miandry ianao ho masina Jesosy fa hoy izy fantatro loatra fa tsy masina izy fa leo za hidina ho faty ahako dia ny rako hanamasina azy
Jesosy mato anao satria mpanoty ianao. Raha tsy mpanoty ianao tsy maty Jesosy. Raha tsy mpanoty ianao tsy nanolotra ny ainy Jesosy. Fa fantatry Jesosy fa mpanoty ianao dia natolo ny ainy ho anao. Androany eto amin'ity toerana ity ho antsika izay mandeha rehetra, na mpandalo ianao na eto amin'ity toerana manodidina eto, te hamonjy ianao Jesosy. Fantany fahotanao fa te hanafaka anao eo izy. Tsy vitanao miala amin'io, tsy vitanao no mandresy an'io, fa hoy Jesosy ny fahafatesako teo ambony hazo fijaliana dia manafaka azy amin'io. Androany manao antsontsotra aminao aho. Zay olona rehetra teo any an-danitra tokana amin'ny fanalahety, tsy anaka-piangonana, tsy anakana paster, tsy antokom-pivavahana, fa nitokana afaka manafaka anao dia izao. Lay mato anao na dia mpanota renao, lay tsy mitsara anao fa mahita loatra izy fa resiny fahotana ianao dia hoy izy hidina ako mba hampandresy azy fahotana, hidina mba hanamasina azy, hidina mba hanamarina azy. Zay rehetra nandray azo ny baiboly dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Ho antsika rehetra izay mandray ankehitriny eto amin'ity toerana ity ianao, mety hoe mivarotra ianao dia tsy afaka mihetsika, fa mety koa mandalo eto ianao, te hilaza aminao aho, ianao no nahafatesana, ianao no tiano entina any an-danitra. Ny antony hivavahana dia mba hahatonga antsika ho any an-danitra indray androany. Aka fotoana fohy tsika ankehitriny, misy olona eto amin'ity toerana ity ve mahatsiaro ny tena fampanota? Afaka manangana ny tanany ve izy? Raha misy olona mpanota, zany mba mananga tanana koa fa za koa ne mba manota e, za koa ne mba olona tsy masina e, za koa ne mba olona tsy mendrika e. Raha ianao le mpanota mitahaka anahy, aza menatra atsangano ny tananao, milaza ianao hoe hoay zaka le mpanota. An'izay mpanota rehetra maty izy kay ho antsika, maty izy kay mba hidirantsika ny lanitra. Fa raha tsy mpanota tsika tsy nanaiko ho faty izy. Tokana amin'ny fanalahidika te hiditra ny lanitra tsika, afaka ampidininao ny tananao. Tokana amin'ny fanalahidy atolorany tenanao an'i Jesosy. Minoa an'i Jesosy Kristy dia ho vonjeny ianao. Indraindray alasika anabavy eritreretin'ny olona fa sarotra be miditra ny lanitra, tsy maintsy miditra sampany ianao, tsy maintsy manao diakona ianao, tsy maintsy mandalo midingana rehetra ianao vao miditra ny lanitra. Alasika anabavy eo, ny olombelona nanasarotra ny dingana ny lanitra, fa Andriamanitra no nanamona azy tamin'ny alalan'ny nanomezany zanany teo ambony hazo fijaliana. Amin'Andriamanitra dia tsotra ny fidingana ny lanitra, zay mino azy dia mandray fiainana, zay mino azy na mpanota azy dia masinina, zay mino azy na tsy marina ary dia amarinina. Nitsorin'Andriamanitra ny fidingana ny lanitra. Ny olona nanasarotra azy be, ny mpitondra fivavahana natao mpitondra fivavahana lasa sarotra be maka any an-danitra, fa ny an'Andriamanitra natao nitsotra be, natolo ny zanany ka zay mino ny zanany dia vonjeny. Natolo ny Jesosy ka raha mino ianao dia ho vonjeny ianao. Raha te ho voavonjy ianao androany, anao vavaka iraitsika zay iraisan'ny olona voavonjy, vavaka fanoloran-tena ilazitsika amin'izao lanitra mangamanga be zao eto anatrehan'Andriamanitra. Ilazitsika hoe Jesosy eo, mino anao aho ary atolotra anao amin'ny fiainako. Vonona ny anao an'izany ve ianao androany? Eto amin'atrehan'Andriamanitra ary naiza misy ianao, mety any fivarotana any ianao, mety any varokoakoany koa ianao, mety any tololoko ianao, fa ny zavatra fantatro dia izao, eto Jesosy zao, eto izy zao. Miandro fanapahan-kevitra avy any amina olona izy, olona mpanota fa te ho voavonjy. Raha ianao zay olona mpanota fa te ho voavonjy zay, za tsy ilaza aminao hoe akopio masonao fa eto an-tsenitsika, eto an-tsenitsika dia manodidina anao eny mety misy olona mila vonjena koa. Fa zao ny zavatra teneniko aminao, raha hoy ianao hoe za Jesosy mpanota fa za te ho vonjena,
mila zany vavaka zany a raha ianao zahay atsangano ambony tananao atsangano ambony tananao naiza misy ianao na eny an-dalana ary ianao eno jesosy androany hoy ianao hoe za mpanota jesosy sangisangy fa fiainana mandrakizay resako aminao vonavenao ivavaka ankehitriny raha sitraka ao tsara asandatony masonao dia avereno zao vavaka zao jesosy kristy tompo raiko androany fanomy fitiavanao a dia matoa ianao matoa ny mpanota tahaka ianao jesosy jesosy eo androany mamaly ny antsonao a mino anao a jesosy ary ekeko misorona vitanao ateo amin'ny azo fijaliana mpanota jesosy eo fa manomboka androany sasao amin'ny rahanao a amasino amin'ny rahanao a jesosy eo soraty amin'ny bokyny fiainana ny anarana ka raha tonga ny fotoana ialaka eto amin'ity tany ity ka ho tonga ny an-danitra dia mahitra ny lanitra koa tsy ho vera jesosy eo satria mino anao raisiko ny famonjena androany vosoratra ao bokyny fiainana ny anarako androany vofonjy a misaova jesosy eo zanak'andriamanitra ary mangataka jesosy eo meo mifanainao masina marefa olona morarabo a jesosy fa meo mifanainao masina hanangana ampahery a aninana jesosy zany misaona raha eo sigareta anao e itiavanao jesosy itiavanao manomboka androany dia itelaza aminao a voavonjy ianao voavonjy ianao satria maty jesosy amonjy ny mpanota tahaka anao miafatra apetrako aminao dia itsotry afatra tsotra ny zaraiko aminao isan'andro a mandehana mivavaka mariavy ianao za tsy miantso anao hoe tongavany amin'ny fiangonanay fa raha manam-piangonana ianao taloha ianao olona tsotra mandeha mivavaka fa zao ianao olom-boavonjy mandeha mivavaka afa mihitsy zao rehefa makany am-piangonana ianao dia olom-boavonjy zao ary rehefa mivavaka ianao a dia miaino anao ny rainao any an-danitra manasanao a mandehana mivavaka sabotsy ianao a mandehana mivavaka amin'ny sabotsy ka mivavaka amin'ny rehefa lahady ianao a mandehana mivavaka rehefa lahady mijoroa am-piangonanao a dia ampiotsana ny fiangonanao a dia tena atsangano ny fiangonanao fa ao anatin'ny fiangonana misy ianao koa misy olona mbola tokony hovonjehanao erinao ve zay fa ny afarako aminao dia izao raha afaka ianao rehefa lahady arivo inona tsara amin'ny lahady arivo zao a isy vavaka manokana zay ho ataoko anao dia isy vavaka ho zaraiko ho anao io vavaka io a dia vavaka ho ataonao isak'izay azonao atao a vavaka manamafy ny fanoloran-tenanao an'Andriamanitra io vavaka io mazava aminao ve alahady ariva ny anasako anao a amin'ny roa sasany nitoerana ao amin'ny tranopokon'olona isotry zany hoe maraina ianao makany fiangonanao maria tsara ve ianao makany fiangonanao ianao maraina satria Andriamanitra tsy niteny mihitsy hoe raiso za dia miova fiangonana tsy planina an'Andriamanitra ilay fiovana fiangonana fa izao alahady ariva ianao no asaiko satria nahoana mba te hanohana anao ara-panahy mazava aminao ve zahay alohan'ny faranantsika dia mba te hivavaka ao anao mety aminao ve raha hivavaka ao anao zahay izy amintsika mila vavaka miaraka amiko androany a manana mpiara-miasa manana pastera be dia be a zay miara-miasa amiko hoe alohany hivavako aminao disodiso kely dia mora rehefa ariva raha riva amin'ny enina sasany dia mitory teny eo amin'ny TNTV ako isakariva dia jereo a TNTV isakariva raha mifo maraina indray ianao a isaky ny amin'ny dimy sasany dia eo amin'ny télévision ABC mitory teny ao a afaka manaraka an'izay ianao a isan'andro mazava ve zay tompoko izy atao le ary le olona mila vavaka mba tsangano tananao hoe zay dia mino fagakanao anao